Sarotra ny atoko fahavitany asa ny ity gouvernemanta voanjoro voatsela korzay ity hoe ny solombavim-bahoaka voafidy tao Vangaindrano Andriamatoa Zafy Mille Constance no mariany ihany koa fa dia nametraka anarana minisitra ho isan'ny hotendrena ihany koa ny avy eo anivon'ny antoko leader Fanilo nandritra ny fandrafetana ny mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta saingy tsy nisy na dia iray tamin'ireo anarana napetraka izy ireo ary no tafiditra tao anatin'ny gouvernemanta mampametraka ihany ny zava-misy hoy ny fanazavany andao hoe notsika anivony. Malohana ny tokony isian'ny fanovana mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta ny solombavambahoaka ny Vangaindrano Zafy Mille Constance nambarany ity mpanao politika ity fa na dia manana vondrona parlementaire eo anivon'ny antenimieram-pirenena aza ny leader Fanilo dia tsy manana ministra ao anatin'ny gouvernemanta zay. Membre ny gouvernement amin'izao aloha izay atao hoe haomagny fifidiana io dia tsy mana amin'io ny leader Fanilo satria mihevitry misy angamba izy telo lahara eo fa izy tompony Madagasikara dia ny président ny Timo zany président ny HVM zany dia président ny Mapara izy zany tompony Madagasikara dia zay tiany atao zany ny ataondreo fa dia hoe aminay io dia tsy misy ny sisy clé de répartition aminay sy io ihany gn'antoko ary zahay leader Fanilo dia mana groupe parlementaire ato amin'ny assemblée nationale ka raha tokony ho izy dia tokony samy mana solotegna amin'ny gouvernement na ny leader Fanilo na iaraky sika izay mana député ato dia tokony tagnatiny membren'io gouvernement nefa moa sy nampidiry zahay leader Fanilo asakasaky zareo fa dia ho hitasika eo fa tokony izy tokony isy miniry manema fa tsy miady ange io araky voalazany sasany io hoe gouvernement dia hoe vaovao ka tsy dia hitako loatra mahavaovao anazy fa niteo ihany niteo. Raha ny fanazavana dia nanolotra anaran'olona ho ministra ny leader Fanilo saingy tsy nijerena izany. Tsy tezitra fa mizery hoe ho tanteraka ve izany élection zany sasy ho tanteraky io sy fatako satria mbola misy koa sasany nitaky ny refondation. Arak'izany miayay amin'ny ahombiazan'ny gouvernemanta tsay ny solombavambahoaka ny Vangaindrano Zafy Mille Constance.